ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa. Ry malala, mangataka aho mba ho salama sy eo ambinina amin'ny zavatra rehetra ny ianao, tahaka ny hanambinana ny fanahinao ihany. Izany ten'Andriamanitra ao amin'ny epistily fahatelo nosoratan'i Jaona ny toko voalohany ny andininy faharoa izany ry havana, no entinay miarahaba sy manolotra ny fiheraritso ho anao sy ny ankonanao izay manaraka sy mihaino ny onjam-peno ny radio vaovao mahasoa amin'izao fotoana izao, dia ho aminao mandrakariva ny fiadanana. Hivavaka isika. Ry rainay masina indrindra, rainay tsara sady mpanao tsara, isaorana sy ankalazaina omena voninahitra mandrakariva ianao noho ny fitiavanao sy ny famindraponao, satria izany no tsy mahala handritranay fa mbola matoy izao anay. Isaorana anao indrindra ny ahafahanay miombona sy miaona amin'ny alalan'izao onjam-peo izao, amin'ny alalan'izao fandaharana izao. Mamindrafo aminay ary mamelany eloka fa tena tsy tanterak'izay ary betsaka ny zavatra nataonay tsy hifanaraka tamin'ny sitraponao. Ary dia mangatak'izay mifanahinao masina no ataovy ao anatinay tsirairay avy, andrakotra anay, ahafahanay miombona tanteraka amin'ny fanarahana izao fandaharana izao, ahafahanay mandinika ny tenanay, mandinika ny fiainanay, ary mandinika ihany koa ny hoavinay. Dia ataovy manana fahazotoana amin'ny fiainoana sy amin'ny fianarana ny teninao izahay, mba ahafahan'ny tsirairay avy mahazo lesona hoentina miaina amin'izao fiainana manahirana izao. Dia miasao anatinay fanahy masina ary mitenena aminay Jesosy Kristy Tompo, fa izany no andrasanay sy antony izao fandaharana izao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy no anaovanay ny vavakay ho voninahitr'Andriamanitra iray. Amen. Tamin'ny fandaharantsika teo aloha dia niresakantsika hoe misy ny ankizy sy ny tanora tena manara-po amin'ny filan-dratsy, amin'ny filan'ny nofo, amin'ny fahafananaretana eo amin'izao fiainana izao. Fa tsy ny ankizy sy ny tanora ihany no ambara ao anatin'ny ten'Andriamanitra izay voalaza ao amin'ny Joda ny andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo, fa sarangan'olona maro no voalaza fa manao izany, ary izany mihitsy no hita amin'izao fiainana izao, ny karazan'olona sy ny sarangan'olona isan-karazany dia betsaka ny tena manao tsinitsinina ny sitrapon'Andriamanitra, manao tsinitsinina ny ten'Andriamanitra, fa mandeha araka ny filany ihany. Ao anatin'ny fiainana manahirana, betsaka olana, ary indrindra fa tena ao anatin'ny fahasahiranana mikasika ty valana aretina Covid-19 ity isika, kanefa tena misarika antsika ny ten'Andriamanitra andiny tena hieritreritra ny lasantsika, ny ankehitriny ary ny hoavintsika hoe manao ahoana sy manao ahoana ny fiainantsika manoloana izany, ary entina mandringana izany. Betsaka ny zavatra azo ambara sy azo lazaina, fa no resantsika androany dia mbola mikasika ty ten'Andriamanitra izay ambara ao amin'ny Joda andininy fahafito ambin'ny folo ka hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo ity. Joda andininy fahafito ambin'ny folo hatramin'ny fahasivy ambin'ny folo
Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fahatsiarovinareo ry malala ny teny voalazan'ny apôstôliny Jesosy Kristy, tompontsika fahiny. Fa efa nilaza taminareo hoe izy amin'ny andro farany dia hisy mpaniratsira mandeha araka amin'ny filaniny aratsy-panahiny. Ireo no mahatonga fisarahana dia olona araka ny nofo ihany fa tsy mba manana ny fanahy. Ray masina, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Tamin'ny herin'ny araka ny lazaina teo dia mikasika ny fiainan'ireo ankizy sy tanora izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra fa mandeha araka izay sitrapony, araka ny ditrin'ny fony sy ny ditrin'ny sainy. Mandeha araka ny filan'ny nofo, araka ny nofo ihany fa tsy araka ny fanahy, satria tsy manana ny fanahan'Andriamanitra izy ireo no jerena. Averina ary fa marobe ny ankizy sy ny tanora manana toetra arak'izany, araka izay efa niresahana tamin'ny herina hoe mifampitantana, miombonota ary dia miaraka manao ny adalàny sy ny ditrany izy ireo. Betsaka ny ohatr'izany tsy ilay nambarako ihany hoe misy mpianatry ny lisea ohatr'izany, fa tsy mpianatry ny lisea ihany fa betsaka mpianatra amin'ny toerana hafa misy an'izany ny tsy mpianatra manao an'izany rehefa natao ny fanadihadiana sy ny famakafakana. Dia be dia be no manao an'izany hoe misotro zava-mahamamo sy zava-pisotro misy alikaola, dia mifoka zava-mahadomelina isan-karazany, dia manao fiainana vetaveta sy fitsangatsangana isan-karazany. Betsaka no manao an'izany. Ary tsy ny ankizy sy ny tanora ihany fa betsaka koa ny olona amin'ny karazany sy sarangany maro samihafa izay manao an'izany. Ary izany mihitsy no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Izaho aloha androany tsy miteny hoe izany mihitsy no mahatonga izao aretimandringana izao, fa izao aretimandringana izao dia efa voalaza ao anatin'ny ten'Andriamanitra ihany koa, araka voalazan'ny Paoly nafarany tamin'ny Timothy fa any am-parany any dia hisy aretimandringana, hisy fahaverezan-kevitra sy ny karazany noho ny zavatra izay mitranga. Ary efa voalazan'i Jesosy Kristy ihany koa fa dia hisy aty am-parany aty izany rehetra izany. Fa ny tiako lazaina dia izao, ny tiako apetrapetraka dia izao hoe izany toetran'ny olombelona izany, izany fiainan'ny olombelona manaraka ny fiainana izao tontolo izao, mandeha araka ny ditrin'ny fony, mandeha araka ny filàny izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Satria mazava tsara ny tenin'Andriamanitra fa fahafatesana no tambon'ny ota, dia efa samy izany mandinika sy mieritreritra hoe inona no miandry ireo olona manao foana ireo. Tamin'ny andron'ny Sodoma sy Gomora, tantara efa fantatritsika izany, dia nanao adalàna tahaka an'izany ny olona. Nanao ny filan-dratsiny, ny karazana fahavetavetana, ny firaisana ara-nofo izay mifanohitra amin'ny tenin'Andriamanitra. Mifampila samy vehivavy sy vehivavy, mifampila ny lehilahy sy ny lehilahy, tsy misy intsony ny hoe mpivady no manatanteraka sy manao an'izany firaisana ara-nofo izany, fa miaina tanteraka tamin'ny fahavetavetana, mahatsiravina ny olona tamin'izany. Tamin'izany andro ny Sodoma sy Gomora izany. Fa amin'izao efa miverina koa izany. Betsaka ny zavatra tantaraina eto sy eroa, ambara eto sy eroa, na dia ny ataon'ny olona any amin'ny miafina indrindra aza anie ka hitan'Andriamanitra.
ten'Andriamanitra. Ka iza no afaka nanatra ny olona, afaka anitsy sy hanoro ny olona hoe tsy mety izany zavatra izany. Mandova adalàna, mandimby faharatsiana, makatahaka fahotana sy fahavetavetana ny zanak'olombelona. Ary ny zavatra mampalahelo dia izao: tsy fanenjena n'izaniza, tsy fitsarana n'izaniza, fa filazana ny zavatra misy iainan'ny olona mba ahafahany tsirairay avy izay miaino maka lesona. Dia izao: tsy mifidy karazan'olona na sarangan'olona intsony ny adalàna sy ny fahotana amin'izao fotoana izao. Ary betsaka ny olona no mahita ka mitaraina sy mitantara ny fiainan'ny olona tahaka izany, ny fiainana sodomita. Ny zaza vao manomboka hatrany amin'ny 12, 13 taona dia efa manomboka misaina fahadalàna sy faratsy toetra. Makany amin'ny tanora, araka ny resahana teo, ny 19 taona, 20 taona sy ny miakatrakatra eo, izay mbola any am-pianarana, dia mandroso any amin'ny olona izay efa azo lazaina hoe efa miditra ao amin'ny tokantrano, olona manambady ara-dalàna na manambady fa tsy ara-dalàna, izany hoe manana ny vadiny izy, fa dia mifampila amin'ny olona hafa izay tsy vadiny ihany koa. Ary na ny olona efa lehibe, efa tokony ho matotra aza amin'ny 70, 50 taona sy ny karazany, dia mbola misy betsaka koa tafalatsaka amin'izany. Ary indrindra moa mampalahelo ny mieritreritra sy miaino mandinika olona manana maha-izy azy eo amin'ny firenena, olona manana maha-izy azy eo amin'ny fiangonana, olona manana maha-izy azy eo amin'ny fiarahamonina sy ny fianakaviana, fa dia manao fiainana adaladala ohatr'izany. Na inona ho lazaina, n'inona ho tenenina, dia zavatra iainan'ny olona maro amin'izao fotoana izao izany. Izany no mahatonga ny fahatezeran'Andriamanitra. Izany no mahatonga n'Andriamanitra tsy mijery ary tsy miaino ny fitarainana, satria mazava tsara fa nielokareo izy Andriamanitra any amin'ny Isaia no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ka dia tsy miaino izy. Manatanteraka ny adalàna maro isan-karazany ny zanak'olombelona, fa hita ihany koa hoe raha eto Madagasikara manokana dia hita mihitsy hoe mitombo, miroborobo, mihamaro ny fiangonana na ny karazana fivavahana, anaram-piangonana izany, ny karazana fotom-pinoana na ny isan'ny trano fiangonana dia mitombo. Ary inoana fa mitombo tahaka izany ihany koa ny olona izay miditra miomana sy miara-mivavaka amin'ireny fiangonana ireny, fa dia mitovy amin'izay ihany koa, mitombo ihany koa ny haratsian'ny olona amin'izao fotoana izao. Dia izay ny zavatra mampalahelo hoe inona marina izany no tena ao anatin'ny sain'ny olona hivavaka, tena hivavaka amin'ny fo manontolo ka hantanteraka ny ten'Andriamanitra hoe diavany Jehovan'Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra ary ny herinao rehetra ve? Sa tena mbola tsy maintsy manao an'ilay mandray roa, mivavaka amin'Andriamanitra sy manompo an'Andriamanitra, milaza fa kristianina sy mpanompo an'Andriamanitra, fa mbola
tsy mety misaraka, tsy mety miala amin'ny fanaon'izao tontolo izao ihany. Mampieritreritra lalina hoe fa maninona mivavaka etsy mivavaka eroa, kanefa tsy mety miala ny fahasahiranana sy ny olana ary tsy mety tafavoaka, tsy mety mandroso ny firenena. Ny fanomezan-toko omen'Andriamanitra anie dia izao e. Ny olona izay manompo azy sy manaraka ny teniny fitahiana be, fitahiana tsy ho voatanisa no ampanantenan'Andriamanitra araka ny voalazany any amin'ny Deutéronomie. Ho tahiana amin'ny zavatra rehetra. Ary ny tenan'Andriamanitra moa izany izay nambara tany am-piandohana dia hoe ho tahiana sy ho ambinina, ho salama sy ho ambinina amin'ny zavatra rehetra anie. Ianao tahaka ny hanambinana ny fanahinao, izany hoe amin'ny lafiny rehetra. Ny olona izay manompo an'Andriamanitra tena tahian'Andriamanitra. Fa ny olana dia izao, betsaka loatra ny tsy miraharaha an'Andriamanitra, betsaka loatra ny tsy firaharahiana, ny sitrapon'Andriamanitra sy tsy fankatoavana ny tenan'Andriamanitra. Ka dia malahelo ny Tompo, malahelo Andriamanitra. Mamerina an'i Jesosy Kristy, mamerina mamantsika an'i Jesosy Kristy eo amin'ny hazo fijaliana daholo ny ankamaroan'ny olona izay milaza sy mitonona fa kristianina amin'izao fotoana izao. Dia mampieritreritra antsika hoe manao ahoana ianao ny amin'ny fiainanao hatramin'izay, dia ny fiainanao izao dia fiainana ho avinao ahoana. Aoka samy andinika sy eritreritra lalina e. Zavatra tena matahotra ny ho azo ny tanan'Andriamanitra velona, araka ny voalazany any amin'ny Galatiana. Fa dia milaza ny tenan'Andriamanitra fa ny helokitsika no mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka dia tsy miaino izy, dia atao ny vavaka etsy, ny vavaka eroa, ny fiaraha-mionona amin'ny alom-bavaka isaky ny fotoana samihafa, ny maraim-baovao, ny folakandro, ny alina. Betsaka amin'ny mpanompon'Andriamanitra tena mivavaka amin'ny fony, ary tena mivavaka ho an'ny rehetra, ho an'ny firenena, ho an'izao tontolo izao. Fa izao tontolo izao, ny olona rehetra mihitsy, ny kristianina rehetra mihitsy no tena tian'Andriamanitra tena hivavaka amin'ny fony ary hiova hanaraka ny tena sitrapon'Andriamanitra. Satria tsy ny olona mivavaka no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa ny olona manao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny lazain'i Jesosy Kristy hoe tsy izay rehetra manao amiko hoe tompoko tompoko no hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra, fa izay manao ny sitrapony raika izay any an-danitra. Ny sitrapon'Andriamanitra ry havana no takiana ho tanterahantsika mialohan'ny angatahantsika amin'Andriamanitra. Mila manaraka sitrapon'Andriamanitra, mila miverina amin'Andriamanitra ny malagasy. Izay vao manantena ny valim-bavaka sy ny fiainon'Andriamanitra. Mamindra fo sy mihatra Jehova, maro-po sady be famindrapo, fa ny andrasana dia ny fanetretenantsika, hiaiky ny tsy fahamarinantsika, hiaiky ny atosoantsika. Hoentintsika eo amin'Andriamanitra, dia angatahantsika amin'Andriamanitra fahasitrana, famonjena, fiadanana, fandrosoana ho an'ny firenena. Satria mazava tsara ilay ten'Andriamanitra izay haintsika tsenjery foana. Teo Foaseto 14, tao tara faharoa, andininy
toko fafito ny andino fa efatra ambin'ny folo raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy an'ery tena sy bebaka sy hivavaka tady ny tavako dia hiaino any an-danitra aho ary amela ny elony sy hasitrana ny taniny. Izany hoe misy olona izay andrasan'Andriamanitra, ny olona izay natsoin'Andriamanitra amin'ny anarany no antsoin'Andriamanitra, andrasan'Andriamanitra hiverina aminy ho avy anery tena hivavaka hitady ny tavan'Andriamanitra ary hiala amin'ny ratsy fanao, zay vao miaino any an-danitra Andriamanitra sy manasitrana ny tanitsika. Misy zavatra maromaro ireo takian'Andriamanitra ireo ho avy manery tena mivavaka mitady ny tavan'Andriamanitra ary miala amin'ny ratsy fanao, zay vao miaino any an-danitra Andriamanitra ary manasitrana ny tanitsika. Ahoana ny fahavononan'ny olona rehetra, ahoana ny fahavononan'ny malagasy hiala amin'ny ratsy fanao? Mato-tenenao hiala amin'ny ratsy fanao dia zao tena hitan'Andriamanitra fa manao ratsy ny olona. Tadidro tsara, raha ny oloko izay natsoina ho amin'ny anarako no avy anery tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanao dia hiaino any an-danitra aho ary amela ny elo sy hasitrana ny tany. Fantadry-Andriamanitra tsara fa manao ratsy isika, tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra isika, miaina ao anatin'ny faharatsiana araka izay voalazan'ny Jota ny 9:17 sy ka hatramin'ny 17 olona mandeha araka ny filan'ny nofiny fa tsy manana ny fanahy. Zany anie zava-misy e, tsisy tenin'Andriamanitra mandainga na dia kely aza. Aza misy mieritreritra hoe misy diso kely ny tenin'Andriamanitra ohatran fa voalazan'ny tenin'Andriamanitra marina zato isan-jato ary tsy azo avana, tsy azo amboarina ny tenin'Andriamanitra. Mila mivavaka rehefa tafaverina amin'Andriamanitra ka miala amin'ny ratsy fanao dia mivavaka dia miaino Andriamanitra. Asana misy maromaro tsika na ino tena mivavaka amin'ny malagasy. Ozy ilay nisy lehilahy anankiray izay niresaka tamin'ny fahitalavitra tamin'ny alahady hariva. Raha manaraka isika dia nisy lehilahy anankiray, frera moa izy teo fa ny anarany teo arao tsy toroina ilay anarany fa frera hozy izy. Fa izy ny tena hoe diso ny fivavahan'ny malagasy. Tena noteneniny mihitsy fa hoe diso izany hoe mivavaka amin'ny Jehovah izany. Dika teny diso izany no nandikany protestanta an'io baiboly io sy izay nolazainy teo amin'ny fahitalavitra izay. Ary ny mpiaino aloha mety samy gaga izay naheno fa na ny tompon'andraikitra sy ny mpara tanteraka fandarana ara dia gaga ihany koa nolazana an'izay hoe diso ilay fivavahan'ny malagasy. Fa za kosa miteny fa amin'ny maha-kristianina antsika, amin'ny mahazanak'Andriamanitra antsika dia izao tsy misy anarana hafa ety ambony tany azahoan'ny olona famonjena afa-tsy ny anaran'i Jesosy Kristy irery ihany. Izay. Asan'ny apôstôly toko 2:1-12 mazava tsara ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra fa tsy misy famonjena amin'ny hafa ary tsy misy anarana hafa aty ambany masoandro no menan'ny olona azahoany famonjena. Izany hoe amin'ny maha-kristianina antsika tsy fantatra izay hoe fivavahan'ny olona izay miteny an'izany hoe diso ilay fivavahantsika fa amin'ny maha-kristianina antsika dia izay ny antsika no marina hoe Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra miombana ao anatin'ny telo izay iray trinité masina, Andriamanitra iray, zanaka ary fanahy masina. Izay ihany. Tsy misy anarana hafa aty ambany masoandro azahoantsika famonjena ary tsy misy famonjena avy amin'ny hafa. Ao amin'i Jesosy Kristy no azahoantsika famonjena. Izay ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ka dia mila mandinga sy mieritreritra ny tsirairay avy
hoe tokony miala ao anatin'io karazana faratsiana iainantsika io isika rehetra tsy ankanavaka. Mahazo valo eto Madagasikara zany karazana fiainana fijangajangana sy fahalitoana sy fahavetavetahana zany amin'izao fotoana izao, ary misy ny olona efa tsy manana henatra intsony amin'izany. Anaporofona an'izany ny eny an-dalana ny olona izay efa masa mampidera ny vatany, miboridana hetsy sy aroa, miteraka fakam-panahy sy misarika ny olona hijangajanga sy hanatanteraka filàn'ny nofo isan-karazany. Nanotana i Adama sy Eva fa noho ny fahatorana an'Andriamanitra dia nisitrika izy nakaravina ravinkazo nanakona ny henatra mba tsy hisehoany ny henatra. Fa isika amin'izao fotoana izao sady efa manota no mbola tsy mahalala menatra fa vao mainka miboridana. Misy moa ilay tononkirany mpanankato hoe ianareo kosa vao mainka mivoaka ho hitam-bahoaka. Ohatran'ny hoe tena ampideraina mihitsy ny vatana, ampideraina ny nofo mba hahatonga ny fijangajangana. Ka dia mangataka antsika rehetra amin'ny anaran'i Jesoa Kristy hanaraka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra, ny fiovana. Fa marina ilay voalaza eo amin'ny Jody hoe tena izany tokoa no iainan'ny olona izao fotoana izao, manao zavatra mifanohitra amin'ny sitrapon'Andriamanitra, mifanohitra amin'ny fitarihan'ny fanahy, mandeha araka ny filàn'ny nofony fotsiny, maniratsira ny tenin'Andriamanitra, maniratsira ny fampianarana sy ny fananarana izay tovozina avy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra, manao izay tiany atao. Izany zava-misy amin'izao fotoana izao mampieritreritra antsika. Manoloana izao olona maro isan-karazany misy amin'izao fiainana izao, tsy ny aretina ihany anie manahirana amin'izao fa na ny vidim-piainana aza manahirana. Ny aratsian'ny olona miresaka fandrombana sy ny asan-jolahy maro isan-karazany manahirana. Ny faniratsiran'ny ankizy, ny tanora, ny olon-dehibe manao fanahiniana amin'ny toetra ratsy maro isan-karazany manahirana. Ny fidorohana zava-mahamamo sy zava-mahadomely io manahirana. Miampy an'io arety mandringana io, miampy ny loza voajanahary maro isan-karazany. Memena eny olona mitoetr'andro izay mitranga fa avy amin'ny nataon'ny zanak'olombelona ihany mahatonga ireny fiovaovan'ny toetr'andro mila mandinga sy mieritreritra lalina. Ny olona tsirairay avy ary mila miverina tanteraka amin'Andriamanitra. Raha ny olona izay antsoin'Andriamanitra amin'ny anarany no avy aneritena, mivavaka, hiala amin'ny ratsy fanaony, mitady ny tavin'Andriamanitra dia miaino Andriamanitra. Izay no angatahana ho tanterahantsika, fiverenana amin'Andriamanitra, vavaka amin'Andriamanitra, tena zava-dehibe ny fahitana sy ny fananana ireo fanafody maro isan-karazany. Fa n'inona ho ataonao raha tsy Andriamanitra mihitsy no miasa, raha tsy Jesoa Kristy mihitsy no miasa, tsisy fahasitranana ho antsika eo raha tsy izy no miasa. Famindrapon'Andriamanitra, fitiavan'Andriamanitra, fiasan'Andriamanitra ao anatin'ireny fanafody maro isan-karazany ireny no ahitantsika ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fahasitranana, fa tsy avy amin'ny fahaizantsika na ny herintsika ihany. Fa na tsy misy an'ireny fanafody isan-karazany ireny aza, rehefa Andriamanitra no miasa, rehefa Andriamanitra no resy lahatra hamindrafo amintsika sy hanasitrana antsika, satria mahita ny fiovantsika sy ny toetrantsika izay manaraka ny sitrapon'Andriamanitra ho sitrana isika. Izay ny fantarantsika androany fa tohizantsika amin'ny manaraka. Samy mahereza azo atao mivavaka amin'ny fotoana rehetra, n'aiza n'aiza. Aza kivy amin'ny hoe mikatona ny fiangonana, aza mikivy amin'izay fipetrapetraky ny fanjakana na petrapetraky ny ambaratonga-pahefana izay manodidina antsika. Fa samy manana fomba fiasany ny fanahy masina sy ny fanahy ratsy. Dia samy mandinika tsara fotsiny, aza mety manome vahana na manome fitoerana ho an'ny devoly, fa miasa manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Hivavaka isika. Misaotra Jesosy noho ny fotoana androany izay nomenao anay, nahafahanay nantanteraka
izao fiombonana izao ahafahanay mifananatra, mifanitsy, mianatra makalesina avy ao amin'ny teninao Andriamanitra, dia ahafahanay ihany koa mifampahery sy mifanoro. Dia voninahitra ao izy rehetra notanterahana, ary dia mangatak'izay ho tanteraka ny teninao izay nambarany tany voalohany ho ambinina sy ho salama amin'ny zavatra rehetra anie ny mpiaino izao onjam-peo izao tahaka ny hanambinana ny fanahin'izy ireo ihany. Manao voninahitra mandrakizay. Amen. Dia metraka mandra-piona mandra-pitafa amin'ny anaran'i Jesoa Kristy ary manonona ny fiadanany ho anao sy ny ankonanao mandrakariva izay mandra-piona tompo. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Ampahalalao ahy izay lalana tokony alehako. Fandaharana toto-sain'ny Vondrona mifampitantana eto amin'ny radio vaovao mahasoa.